Horesantsika kely indray androany ny isareko ny sainao ny asan'i Jesosy na ilay fanekena vaovao nataon'i Jesosy. Ary ho jerentsika ihany koa ireo faminaniana intelo nataon'i Jesosy meloa indrindra tao anatin'ny meloa indrindra ny dirana tao amin'ny fotoana fahoriana farany teto amin'ny tany tamin'ny fiaraha-miskafo hariva niaraka tamin'ny mpianatra. Dia anasako anao mba alinanao izany dinidinika izany androany. Dia ampifaliana mandrakariva no iarabako anao indray amin'ity andro Alatsinainy ity. Maraina ny andro men'Andriamanitra tombony mpahavelomana isika. Tanteraka taminao ilay hoe ny famindrapon'i Jehova no tsy nalany ritrantsika. Andinika ny dindinga indray tsika androany, manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra ray be fitiavanao, fotoana sarobidy loatra ho anay ity maraina ity. Fotoana izay ahafahanay indray mandre ny afatry ny teninao. Mangataka anao mba hamela ny elokay ary hanala ny hevitra izay mibahana tsy ahafahanay mahita anao, ka ny fanainao Masina kosa no hameno anay ahafahanay mandray tsara ny teninao. Dia mitahihana tsirairay avy anaran'i Jesosy. Amen. Ny dinidinika iarahako miaraka aminao androany dia hoe ilay fiaraha-miskafo hariva farany. Izy moa tsy tia fiaraha-miskafo isika. Sambalinany amin'izany. Ary na Jesosy aza dia nanana fikasana mihitsy izy mba hiaraka hisakafo farany amin'ny mpianatra. Ary dia nifidy toerana mihitsy Jesosy. Io ny voalohan'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira izay famonoana ny Paska, izay moa ny voalaza eto. Dia naniraka ny tenin'ny mpianatra manao hoe Jesosy io, aiza ny tianao alehanay hanamboaranay mba hinana antsika ny Paska. Dia Jesosy nanorohevitra hoe mandehana. Makany an-tanàna ianareo, makanesa ao an-tanàna, fa isy hanorohevitra anareo dia arao ny toroheviny, dia midira ao. Dia anontaniana izy aiza ny efitrano iarahanay mihinana. Dia izao no voalaza. Ary hanorohevitra anareo izy, ary efitrano ambony, efitrano malalaka itoerana azy. Voalaza fa ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny Marka toko efatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Fa andro voalohany amin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izay fotoana izay. Izany hoe raha tokony ho izy famonoana ny zanak'ondry ny Paska. Raha jerena amin'izao andro iainantsika izao dia ny harivan'ny alakamisy io fiaraha-miskafo io. Nandritra an'ity fiaraha-miskafo farany ity dia nametraka fanompoam-pivavahana vaovao mba ho tsarovana Jesosy dia ny fanasan'ny tompo izany. Inona no hevitry ny fanasan'ny tompo aminao ary inona no ataontsika mba hahatonga izany hanandanja eo amin'ny fiangonana izay misy antsika. Ny ainga avy tamin'ny fankalazana ny Paska Jiosy izay mifandray mivantana tamin'ny nandaozan'ny zanak'Israely tany Egypta sy ny nahatongavan'izy ireo ho vahoaka ny fanekena tao Sinay izany toe-javatra izany. Raha ny tena izy izany dia izao nanorina ny fanekena voalohany i Mosesy araka ny voalazan'ny Eksodosy toko fa 4:15. Dia natompony tamin'ny vahoaka ny rano fanatitra ka hoy izy manao hoe indro ny rano fanekena izay nataon'i Jehova taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Fa eto kosa nefa rehefa niaraka tamin'i Jesosy ny mpianatra dia tsy mba nampiasa ny zanak'ondry ny Paska nandritra ilay fiaraha-miskafo izy. Ny antony dia satria izao Jesosy mihitsy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Izany hoe maneho ny tenan'i Kristy ilay mofo fiarahany hihinana teo naorina tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy ilay fanekena vaovao. Dia hoy Jesosy hoe ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Mahafinaritra izany fa nisy fiaraha-miskafo niarahana tamin'i Jesosy ary tao anatin'izany fiaraha-miskafo izany dia nanao faminaniana Jesosy. Tao anatin'io toe-javatra io dia nisy resadresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto. Hoy izy hoe inona ilay faminaniana? Ny faminaniana voalohany dia nilazan'i Jesosy manao hoe andao azy avokoa ny mpianatra. Efa faminaniana tamin'ny andro mpaminany Zakaria
toko fatelomeny folo andiny fafito nono lazainy Jesosy izay manambara sabatra amely ny mpiandry mba hapiahaka ny ondry. Jesosy ilay mpiandry, ny mpianatra ny ondry, kanefa afatra mazava le afatra kanefa mampalahelo. Fa na izany tsy zany aza dia nampiany Jesosy teny mitondra fanantenana ilay faminaniana ka nanao faminaniana fandroandray izy manao hoe fa hitsangana amin'ny maty izy. Avy eo dia nambarany fa ieloha ny mpianatra ho an'ny Galilea izy. Zany ny zavatra nitranga, sarotra ny mpianatra nefa ny nanaiky an'izany teny izany. Indrindra ho an'ny Petera ilay mafana fo ka nilaza nanao hoe na dia ho tafotoana avokoa aza ny olona rehetra, za tsy mba ho tafotoana o Petera. Teny mahafinaritra izany. Kanefa tsy nisomonga Jesosy nanao ilay teny, ka naminany mieloha izy manao hoe Petera, andahy intelo ianao. Mieloha ny anenon'ny akoho fandrony. Faminaniana izany. Tena manandanja loatra io faminaniana io eto. Ary tanteraka nandritra ny fotoana izay nitsarana an Jesosy. Ry mpiara-midinidinika amiko, mametraka fanontaniana aminao aho hoe tena zava-dehibe ve io ny fiangonana kristianina ve ny fiarahana mihinana amin'i Jesosy na ny fanasany tompo? Valiny dia izao, eny. Satria io ny fotoana anankiray ahatsiarovantsika fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy ilay nanolotra ny tenany ka nanorina fanekena tamin'ny alalan'ny rano. Ireo faminaniana telo ireo dia tena tanteraka teo amin'ny fiainan'ny mpianatra tamin'izay fotoana izay. Ka amin'ity androany ity, Petera nanome toky fa na dia ho tafotoana aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafotoana. Tia metraka fanontaniana aminao ho saintsaininao, efa nanome toky an'Andriamanitra ve ianao io fa anao na tsy hanao zavatra iray kanefa tsy nataonao na nataonao ihany le izy? Inona ny lesona tokony ho raisika manoloana zany toe-javatra izany? Teto dia Petera nanao nanome toky. Tanteraka Petera ve le izy? Inona ny tokony nataonao tamin'Andriamanitra? Tanteraka ao ve le izy? Za tsy tanteraka ao. Ny faniriko dia izao hoe engeny mba ho zava-dehibe aminao ilay fiaraha-miskafo niarahan Jesosy tamin'ny mpianatra ka nanomezany fanekena vaovao indray tamin'ny alalan'ny tenany sy ny rany mba ho fanavotana sy ho fanavotana anao. Dia mirasoanao indray ny tompo ane ombanao sy ny ankonanao, ary dia ny fiadanan'ny tompo no hitantana anao mandritra izao tontolo andro misokatra izao. Iaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotranao indrindra izahay satria tena Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, ka nampafantarinao anay ny endriky ny fiaraha-misakafo izay mifono lesona sarobidy tamin'i Jesosy sy ny mpianatra fahizay, ka nahitanay zava-dehibe teo amin'izany tantara izany. Andriamanitra, raha nanorina fanekena vaovao Jesosy tamin'izay fotoana izay, dia ingeny izany fanekena izany koa mba ho anay ankehitriny ka mba hafanay mandeha araka ny sitraponao. Dia mety manome toky anao izahay, dia nay mety ho tanteraka izy ireny, dia nay tsy tanteraka ahy tompo, ianao no malala apetraka ampelantananao ny fiainana tsirairay avy. Dia mitahi ny mpiara-midinidinika amiko, mitahi ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.